Ankafaliana tanteraka no androsina indray ao an-tokantranonao tompoko lasy tomboko vavy amin'ity alarobia ity fotoana iarahantsika atao anatin'ny fandarana sahilasy izao, arahantsika amin'ny fahitalavitra MBS, arahantsika amin'ny tambajotra serasera ihany koa amin'ny pejin'ny MBS ary arahantsika ihany koa amin'ny onjapeo FM 95.4. Faly arabanao ary faly araka aminao mandritra ny ora iray eo ny arahantsika atao anaty fandarana. Miaraba ihany koa ny namana mpanolotsain'ny tanàna Clémence Rarinirina tonga soa anaty fandarana. Miarabanao toraka izany ihany koa namana Lilira Faralahy dia ankafaliana ihany koa no iarabantsika ny vahoaka rehetra izay manaraka sy tapaka ny fandarana sahilasy zao eto amin'ny MBS isaky ny alarobia alina tahaka izao. Voalohany indrindra mamela ianao namana Lilira Faralahy satria alohan'ny nomboantsika ny fandarana dia tsara ihany isika mitondra ny teny fampiononana, mitondra ny teny fankahirezana satria raha mijerintsika manaraka ny vaovao tao anatin'izay herinandro zay dia misesisesy ireo andeha atao hoe vonon'olona, ireo fahamoizana ain'olona maro samihafa, teo ny fanafian-jolahy, teo ny resaka fanafiana dahalo, teo ny fanendahana maro samihafa izay misy hamoizana ain'olona ary misy koa na dia tsy hamoizana ain'olona raha fa dia miteraka faharatrana ary mahatsiaro manokana ny mpiara-miasa teo anivon'ny RTA izay naratra vokatry ny fanendahana izay nahazo azy ary ankoatran'izay ihany koa moa dia faraparany teo dia nisy an'ireny lozam-pifamoivoizana namoizana ain'olona maro tamin'iny lalam-pirenena faharoa iny ka tsy hainay atao anatin'ny fandarana sahilasy zao tsy hitondra ny teny fampiononana sy fankahirezana ho anareo fianakaviana rehetra namana sy tapaka izay namoy havana akaiky tao anatin'ireny loza ireny satria dia tena mampalahelo tokoa ny zava-misy namana Lilira Faralahy. Ya, iombonako tanteraka izay teny fampiononana izay androany koa moa no mifarana ny Fionnamben'ny Dorcas ny Diego ary dia mamantana ody avokoa ireo mpizaika dia izay no entina mbavaka hatrany mba avoaro azy ireo anatin'ny loza samihafa mitranga tahaka ireny satria fiverenana avy namonjy zaikaben'ny Loterana ilay vona anankiray izay nitranga tamin'ny herinandro iny na izany naty izany miara-ory ihany koa amin'ny fianakavian'ny Radio Nationale Malagasy tamin'ny fahalasana Zoky Aimé izay iarahanay miravavy miombona ety ihany koa ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviana sy ny tontolon'ny ainao aman-jery rehetra eto Madagasikara. Izay ny amin'iny fa vahintsika amin'ity androany ity araka atao anaty fandarana dia Ramatoa Rasolohery Bertine izay fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Neny Fara Bertine, malala azy avokoa ny ankamaroan'ny mpikambana ao anivon'ny vehivavy satria izy dia mpikambana ao amin'ny vehivavy ity maro mpikatroka ity efa nanomboka hatrany amin'ny taona 2000 izy no tao anatin'izany ary dia izay raha teo no antony ivahinana ny atao anaty fandarana anisan'ny zoky ray aman-dreny izay eo foana amin'ny tolona rehetra dia andray azy tsika rehefa avy eo atao anaty fandarana Clémence Rarinirina. Ya, iresantsika miaraka aminy rehefa avy eo ny fahitany alondra raha-pirenena eo ihany koa ny fiatrehana izao fahasahiranana izao eto amin'ny firenena izao zany hoe iainany an'izany dia manahoana ny iainany zany amin'ny marem-pianakaviana azy, manahoana ny iainany ankonany an'izany zavatra zany ary koa ny tsiambaratelo resantsika miaraka aminy eo ihany koa zany hoe inona ny tsiambaratelo mahatonga azy mbola mifikitra hatramin'izao taona 2024 zao amin'ny antoko tim sy ny mbola fanantenana ampetrany amin'izany antoko tiako Madagasikara izany. Fa mialohan'izany moa araka ny efa fanaontsika mahazatra atao anaty fandarana dia ho santarina amin'ny fanadihadiana hatrany ny fiarahantsika eto. Vaovao nalaza Clémence Rarinirina ny alatsinainy lasa teo ohatra ny fisian'ilay jinika politika 10 teo amin'ny vondrona Europeana sy ny fitondram-panjakana tamin'izany indrindra moa no nilazan'ny filoham-pirenena fa tsy misy krizy eto Madagasikara. Arahantsika ity fanadihadiana sy fanehoan-kevitra mikasika an'izay zavatra izay ity dia aorian'izay dia ho raisin'ny Clémence Rarinirina avy hatrany ny vahintsika Ramatoa Rasolohery Bertine. Tsy manaiky diso ary miezaka mamono afo amin'ny alalan'ny filalaovana sirasira hatrany ny mpitondra fanjakana manoloana ireo tsy fahaiza mitantana marobe misy olany eto amin'ny firenena. Sain'ny mpitondra ihany no milaza fa tsy mbola miaina anaty krizy Madagasikara amin'izao fotoana izao. Famonoana afo izay nataony nandritra ny dinika politika 10 niarahany tamin'ny masivony vondrona Europeana teny Avolomaly. Fa inona ny atao hoe krizy ny filoham-pirenena? Nareo mitaingina V8 dia mandeha hélicoptère sy mandeha avion dia zay natao hoe tsisy krizy. Samy ny vahoaka malagasy izay miaina ao anatin'ny tsy fisina karaman'ny FCE any Fianarantsoa 10 volana sa voaloha, ny Sekraina 10 volana sa voaloha, ny karaman'ny mpandaza fiara sa voaloha, izay tsy voaloha bebabiaby io sa krizy. Ny vidim-piainana sa zaka ny vahoaka malagasy, ny essence ilaharana sa krizy. Samy manana atao krizy antsika monsieur le président.
fa anaty krizy ny vahoaka malagasy ary tena anatina stress total ny vahoaka malagasy valo amin'ny roapolo tapitrisa amin'izao fotoana izao. No netraketraky ny natiora sy ny loza voajanahary no antony taraiky ny tetikasa fampandrosoana teto Madagasikara ka ilaina ny fitoniana ara-politika ahafahana mihoatra izany ho ihany ny filohan'ny repoblika. Fa iza tokoa ary no tena mitarika korotana eto amin'ny firenena. Zareo ny tsy tony satria en dysfonctionnement tanteraka ny fitondram-panjakana na isamizy ao dia miady anatiny ary niady seza dia ao anatiny sorona sy fatako aloha fa n'olo fitiava-tanindrazana dia hoe manolotra vahaolana ny filoha maro karavalo manana hoe sika ho vahaolana ho an'ny firenena fa raha ny marina hitaka izay koa ny filoha era Donald Mampianina fa ny marina sa misy teo amin'ny plasin'ny président Rajoelina amin'izao fotoana izao amin'izao olana sy fantrana lalina nangadiany zareo ny vahoaka malagasy zao ka raha ataontsika fitoniana ny tadiaviny fifampiresahana zay agnainy nefa mandroso processus pacifique andaona concertation asika dia miasa anareo zany anay raha mitady fitoniana anareo andao resaka fatolona ianareo ny vahaolana. Ny tena marina hoy ity mpanao politika ity dia vokatry ny tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fahaizan'ny mpitondra mijery ny lahara-pahamehana hatramin'izay no tena anton'izao fahantrana lalina mahazo ny firenena izao. Fiara ve ny problème asika sy ampy ny fiara asika eto sa frais sy infrastructure lalana ny problème asika ny vidim-piainana ny sandabidim-piainana ny pouvoir d'achat zay ny problème asika sa rehefa tonga eto ny bus dia miakatra ny fari-piainan'ny malagasy rehefa tonga eto ny bus dia afaka manjifa amin'ny vidiny izay mety ho zakany mifanaraka amin'io ny malagasy misy bus classe ingeto mifanaraka amin'ny sandabidim-piainan'ny malagasy amin'ny bus classe efa hanao téléphérique izy zareo ina marina ny tena tianareo atao hamahan'ny olana malagasy mba hananany fiainana sahaza azy ve sa hampirevy hanao spectacle hanao démonstration hoe zao ny atao hoe manara-penitra. Ala olona ny fanjakana trany araka izany ny fandalova ny valanaretana Covid-19 sy ny ady any Ukraine. Samy nandalo sy niaina izany krizy iraisam-pirenena izany avokoa ny firenena rehetra saingy Madagasikara dia miembotra ary tsy manana politika mazava anarenana izany krizy izany ny mpitondra fanjakana. Raisitsika avy hatrany ny vahintsika amin'ity alina ity Ramatoa Rasolo Herbertine efa nisy fampahafantarana fohifohy nataondra namana Lilira Faralahy teo miarabanao tonga soa atao anatin'ny fandarana amin'ity alina ity. Dia faly miarabanareo mirahavavy faly miaraba ny mpijery rehetrarehetra eran'ny Madagasikara mino afa mahita an'izao daholo na ny any ampitan-dranomasina na ny eto an-tanindrazana dia manao kokoa anareo rehetra indrindra ho antsika mpitolona rehetra izay mafana fo dia iengany eny ijoroko sisehoako eto mba ampahery anareo tanora ampahery anareo zanaka rehetra fa tena tsy milamina ny fiainantsika ary sahirantsika miohaka mihitsy tsika dia izay ny mba ijoroko eto. Ya efa natsidika atao ihany hoe tsy milamina ny fiainantsika amin'izao fotoana izao satria raha ny zavatra niseho nefany ary ny resana atao anatin'ny fanadiadiana iny dia raha nisy ny feonan'ny filoham-pirenena niaraka tamin'ireo vondrona Europeana dia ny tena izy fa tsy misy krizy eto Madagasikara. Miombon-kevitra amin'izany ary venao Ramatoa Rasolo Herbertine. Ny fijeriko sy ny fahitako aloha dia tsy miombon-kevitra amin'ny mihitsy satria ny hitako dia araka le teniko teo sy le reportage teo dia tena mahita fa mijaly ny vahoaka tena miakohaka tsy andohalika antsony araka ny fitenitsika hatramin'izay fa tena efa miohaka tena mivarina kady ka amiko tsy milamintsika izy mpitondra ireo ihany angano milamina satria mahita amin'ny ny fiainany ihany antranony ihany fa raha ny vahoaka hitako sy ny akaiky dia tena sahirana ary tena miohaka mihitsy. Manoloana an'izay indrindra Ramatoa Bertine ianao manokana raha zavatra iainanao andavanandro inona daholo reo fahasahiranana tena hoe mianjady aminao mivantana isan'andro ahafahanao miteny hoe tena sahirana na hoe tena miaina anaty krizy tanteraka sika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Be da be ny hitako satria ary ny PPN fotsiny izao dia efa hitako ny vary ny menaka teo vidiana voangena kely ny ray alina zao efa 5,100 sy 1,000 sy ray alina mihoatra an'izay no tsy fantatro mbola misy koa ngamba ny vary efa misy 700 500 sy 700 valonjato dia tsy hitako fa tena sahirany savony moa indrindra nefa ny savony tena iasany vahoaka maro satria misy ireo olona sahirana tena sahirana mikarama manasa lamba ny tena ataony mijaly amin'ny vidina savony nefa ny
mpampanasa lamba papikarama azy de tsy afaka manakarama intsony satria hoe aleo amidy savony de ny tena ihany mikiry manasa n'le lamba marobe ny tsy mihina-kanina mioaka tena sahirana ny vahoaka to iresaka politika ihany tsika vaovao androany Ramatoa Soloery a dia nisy an'iny fanakanana ny famorina mpikatroka timma izay nieritreretiny filo mpanorona ny antokotiko Madagasikara natao tany Dego androany a hitatsika tamin'ny sary izay miparitaka tamin'ny tambajotra tserasera rehetra androany ny fisiny ireo mpitandro filaminana nanodidina ny toerana izay nieritreretina nanaovana an'izany fivoriana izany a de tsy andaniny ihany koa ny lalana rehetra izay miazo an'izany toerana izany dia saika rakotra mpitandro ny filaminana ihany koa inona ny andikanao an'izay a hoe misy olona mivory a nefany a tanapolo a fa tsy hoe sanatriako mivava anakirotana nefany de raha rano ny fanjakana ny fijeriko azy aloha de fatahorana mihitsy a satria i président filoha Ravalomanana moa rehefa mandeha de hitangorona ny olona na miantso na tsy miantso tonga manantona azy daholo olona rehetrarehetra io raha vao maheno ny anarany de fatahorana mihitsy fatahorana olona andeha hivavaka sakanana olona andeha hamonjy fivondronana hoe mba hiantso ny mpiara-pikatroka aminy sakanana embenana de fatahorana ny fahalalako azy olona mitondra tanapolo tsy hisy basy tsy hisy nininona nefa ny mpitandro ny filaminana feon'ny tonga aloha sy manaraka eny am'izay alehany rehetra eny midika izay fa fatahorana be loatra any filoha Ravalomanana ny fantatro eo koa moa zany miresaka an'izay ianao Ramatoa Soloery fa fanamariana anniversaire ihany koa ary de efa hitany sakanana tany Toliary tsaroantsika tsara iny tranga iny tamin'ny volana Desambra ary nefa ny fantatritsika tsara ihany koa fa ny zavatra rehetrarehetra de tsy maintsy mandeha araky ny lalàna satria ny olona rehetra de eo ambany lalàna ary ny lalam-panorenana izay ataontsika hoe isan'ny ambony indrindra amin'ny lalàna angamba fijeriko anazy a dia manome alalana mazava ny olona tsirairay a alalaka amin'ny fanehoan-kevitra alalaka amin'ny famorina olona alalaka amin'ny fanatanterahana etsika ihany koa droit de manifester ny tena anazy amin'ny teny frantsay a kanefa ny zavatra hita zany aloha raha tarafina amin'iny zavatra antranga tany Diego iny izay andeha atao hoe tsy voavoalohany fa efa imbetsaka loatra ary efa maromaro izay trangana fanehoana maraisiko ny tenin'ny Ramatoa Soloery teo hoe fatahorana ka de sakanana daholo zay olona rehetrarehetra manatanteraka an'izay resaka hoe fivoriana politika izay nefa ny etsy andaniny a ny eo anivony ny antokony fitondrana ny TGV a ireo mpomba fitondrana rehetra ary vao nahita afisy androany vao mieritreritra anao zavatra etsika indray zareo a manao reo dynamisation ihany koa dia avela malalaka miaraka amin'ny artiste sy ny sisa ka tsika vahoaka no mitsara hoe manahoana tokoa zany fitondrana ny firenena zany satria zany de isany raha nisy reny Krista amin'ny sivy sy roa arivo reny isan'ny andeha atao hoe ny antsoina vahoaka ny amin'ny hoe tokony atao malalaka ny fanehoan-kevitra kanefa ny amin'izao fivoriana tsotra anaty toerana mihidy aza de tsy avela na manalilira faralahy iamy resaka tahotra hoy ianareo miravavy mianaka teo a be dia be ny zavatra azo resahana amin'ny teny ianareo hoe fivoriana anaty efitra mihidy fankalazana tsingeritaona aza tsy azona lalana zao de efa miparitaka ny sary tao amin'ny tambajotra ny atoandro teo zany makasika ny any Antsiranana de oka tsy ho adinotsika fa antso fikaonan-doham-pirenena aza nge no nikasaina atao tetsy amin'ny macrobeoririka fa raha tsy diso hatramin'ny androany de to mbola ahitana mpitandro ny filamenana trano manodidina eny vao nisy ny sary nizarainy namana teo a mampieritreritra ihany satria ny filoham-pirenena nandritra ilay fionana iverenantsika kely le fionana teo le fionana tamin'ny vondrona Europeana de nanindry mafy nefa izy hoe tokony ametrahana sy ampisiana an'izany atao hoe fitoniana izany eto Madagasikara ohatra misy hatra mifanohatra mantsy ao anatin'ilay izy de somary manahirana Ramatoa Soloery Bertine na ho anao manokana inona no afaka hiantoka an'izany fitoniana zany eto amin'ny firenena raha zay aloha ny zava-misy ankehitriny ny ampisin'ny fitoniana aloha de tsy misy afa-tsy le fiomanana an'io fikaonan-doha pirenena io mifanantona de eo no anamboarana azy raha tsy vita angamba zay tsisy fitoniana eto amin'ity tanindrazantsika ity ka za miantso atsika rehetra ny olona rehetra na iza mba hiaraka iona de eo hita ny anaovana an'ity firenentsika ity fa tena latsaka katerena mafy de mafy tika ary vao maika hitombo
tsy haiko na impolo fa tsy teny avroeny intsony a ny fahoritsika raha mbola izao no eto ka mila an'io fikonan-doam-pirenena io a isika rehetra tsisy afa-tsy io no ampitony ty firenentsika ty mba hiadanantsika sy hiadanan'reo vahoaka maro anisa ny 80% ny malagasy ny mahantry mampalahelo ka de miantso ah hoe tsisy afa-tsy io mifanantony isika de mitambatra mifanaraka eo amin'ny latabatra boribory a de eo tsika manomboka n'izay rehetra mety ho raisitsika zay mampety azy tsisy afa-tsy zay ny ampitony atsika zay ia ka resiko mihitsy zay satria ny io ne ny vondrony eoropeana zao efa isan'ny mampirisika an'izay zany hoe na ny any ivelany ara zany de efa misy any mitaky an'izay hoe ataovy ny fivoriana de miraisa saina ny amin'ny hoe anaoana ny itondrana ny ty resaka fifidianana ty satria io foana tokoa no miteraka disadisa eto amin'ny firenena io resaka fifidianana io ary ny tena ahina ao anatin'io de ny krizy alohan'ny fifidianana na aorinany fifidianana zany zay ny tena atahorana ary am'izao fahantrana efa mianjada Madagasikara zao satria zatsika raha ny laharatsika efa mihiba 700 zao ny PIB de emitra firenindray Madagasikara ny amin'ny resaka laharana raha zao no zavatra misy fa ny zanaizanina tsy zany raha aloha miteny an'izay ianao raha matora solohery hoe tokony fikaonandoam-pirenena fa hatreto aloha mpitondra manalelira faralahy dia tsy mampiseho fahavononana ary hitantaratra zany amin'ny faneho-kevitra izay ataony ireo mpomba ny fitondrana amin'izao fotoana zao etseroa milaza fa tsy ilainy zany ny député anankiray miara-dalana amin'ny IRD no efa isan'ny nanamafy an'izay député any aminareo any amin'ny boriboritany faharoa eny izay efa niteny an'izany hoe tsy ilainy zany fikaonandoam-pirenena zany sy ny sisa fa de asa aloha fa ny rehetrarehetra de resy lahatra ary na ny FFKM ihany koa raha namanalira faralahy dia efa resy lahatra ny amin'izay ankoatran'izay aloha de niteny ny filoham-pirenena hoe tsy misy krizy eto raha matora solo Herbertina nefa ny zavatra hita aloha raha nyresaka tsy fandripahalemana nyresahana de tena hoe miady rery isika vahoaka fanafiandahalo sy jiola fanendahana vonon'olona tsy mifidy itsony na ny zaza na ny vehivavy ary ndray tena atao hoe mamoehatra ny zavatra misy am'izao fotoana zao zany no iainany raha malagasy izay mameno ny tambajotra tserasera ahoana ny hevitra ao momba ity tsy fandripahalemana seolany ity raha matora solo Herbertina tena horesahako manokana mihitsy satria tamin'ny androany maraina zao nandeha teny mivilla teny de mahita miaramila mahita reo mpitandro filaminana marobe mbola manodidina nalakely iny amin'ny magroby aorerika iny feno de inona ny atao eto fa maninona moa raha mba mandeha any ambanivohitra any ambany volo rehetrarehetra any am'tsisy pahita any any ataoko hoe 100 kilometra miala eto Antananarivo fotsiny angambany misy anakazobe zay nahitantsika niny von'olona nampalahelo tena nampalahelo satria ahoana moa no ahitantsika hoe razana 5 amin'ny olona anankiray razana 4 amin'ny olona anankiray mafy zany tena mafy ka amiko angamba tokony mba ho asiana poste avancé daholo na any amin'ny fokotany rehetrarehetra any na asiana miaramila miambina ihany koa any ambadimbadika rehetra any indrindra amin'iny faritra akazobe iny tena hitako za mantsy tena avy any tena zanatany avy any zanatany avy any mihitsy ary zay mahita eo de mahafantatra tsara fa tena avy any tena mampalahelo any amin'ny enina de efa tsy maintsy mihidy trano tsy maintsy mihidy trano dododaholo hoe mihidy io daholo ny trano misy miantso ny quartier mobile eran'ny tanàna hoe hidy io ny trano amiko de mangataka mihitsy raha mba azo atao mba asivo poste avancé any ambanivohitra rehetrarehetra ny tsonakazobe rery fa eran'ny Madagasikara mihitsy zay ny mba angatahako mafy mihitsy tena efa miditra de miditra moa le resaka tsy fandripahalemana raha matora solo Herbertina namana Clémence Rarinirina ary io indrindra moa somary manaitra kely alohany ametrako ny fanontaniana manaraka hoe indraindray ohatra ohatra ny manao mpitsabo aorian'ny fahafatesana zany tsika médecin après la mort nipotra iny zavatra iny zay tena mialatsiny aloha fa tsy izahay fa ny mpiserasera eo amin'ny tambajotra de nanao fampitahana mazava tsara mihitsy hoe miaramila zandary firy ampolo no mijanona miambina magro zay tsy misy mpanafika tsy misy dahalo
mandalo tsy misy mpandroba olona mipetraka tsara ary na de amin'ny fotoana tsy mampisy olona eny aza de mbola ambenana hatramin'ny androany ho ianareo teo fa magaga fa ary amin'ny toerakafa de olona ampolo no maty ao anatin'ndray alina monja fianakaviana anankiray de eo zany mipetraka amin'ny fanontaniana hoe tena lasa manjary manala ny fitokisany aminareo mpitandro ny filaminana ny vahoaka satria to tonga amin'le teny malagasy izy ty hoe taitry ny olona tsy taitra fa taitry rery vao lasa mamaky takotra satria efa maty ve le olona de aorinana eny vao mahita indray hoe tratrany zandariny tahaka izao na makatsy de tahaka izao nisy nitofirina maty sy ny sisa lasa hitanareo lasa mampisalasala ny olona ilay crédibilité ilay mpitandro ny filaminana mampiaro ny vahoaka sy ny fananany azy mihitsy no lasa averin'ny olona metraha-panontaniana ka tsara diniana ny zavatra toy izany satria tena efa miatra mankoditra ho an'ny malagasy mihitsy ty resaka tsy fandripahalemana ty Clémence Rariny fanampiny kely fotsiny namana lira faralahy de hoe rehefa nitrangy ny raha kazo be satria moa iny resanao de ny zavatra nahazendana ny olona ihany koa tsy haiko aloha raha hoe sambotsamborona fotsiny ve le olona lazaina fa noahiahina fa saika ireo izay nandalo fitsarana tany amin'ny fendoany ny raha zany vao nanomboka nitrangy iny de avy eo nahazo fahafahana indray na fotsitry ny fitsarana ka tsy fantatro na ny ireo izay nanao ny fanadiadiana tetỳ fotony no diso sa ve ny any amin'ny fitsarana apetrako ny fanontaniana fa tsy manendrikendrika an'izaniza fa nytiako tenena hoe le sary izay hitan'ny vahoaka ao anatin'izany de hoe eto efa misy olona maty araka ny nambara Andramatoa Rasolo hery teo hoe fianakaviana ray manontolo efa saika ray manontolo no nafoy ao anatin'ray mpimaso kanefa de nihita zany de hoe mbola misy avotsitry ny fitsarana ihany zavatra ohatran'izany zany mampalahelo be an'ny olona ny mahita an'izany zavatra tarihana trangan-javatra tahaka izany namana lira farala de resantsika hoe tsy misy fitoniana eto Madagasikara feno krizy eto Madagasikara feno tsy fandripahalemana eto Madagasikara fa isika senao mo Ramatoa Rasolo Herbertina samy avy any amin'ny boriboritany faharoa eny anaovanay miaravavy mianaka kopatanana ho antsika rehetra ao amin'ny boriboritany faharoa indrindra ho an'ny eny Ambohipo ny namantsika izay fantatry ny katroka tima rehetrarehetra zany de misy solombavambahoaka ierdeny amintsika eny fa ny zavatra magaga ity solombavambahoaka ty de masa milaza ary miteny foana atraizatraiza hoe miezaka mafy ny fitondram-panjakana miasa ny filoha nisy fotoana moa somary nanaovan'ny olona vazivazy mihitsy ilay izy samy manana ny maso ijereny ve satria izy de tena tsy mahita fa tsy paradisy eto Madagasikara rehefa miresaka fitondrana ary raha nyresany farany aza ny faneho-kevitra tamin'izay tsaroko tsara ry izy mirahavavy de hoe tokony mbola omena mandat 4 ny filoham-pirenena ankehitriny ahafahany mampandroso any Madagasikara ho anao manokana Ramatoa Rasolo Herbertina avy any amin'ny boriboritany misy azy raha teo ianao asa inona no mety azonao amalina an'izany faneho-kevitry ny solombavambahoaka IRD zany mialo tsotra fotsiny itsika ianareo tanora amin'izao fotoana izao de antsoiky mihitsy tena antsoiky hoe mahaiza fotsiny mifidy rehefa tonga ny fifidianana arao tsara ny any amin'ny fokotany any itsika eny Ambohipo eny zao de efa nasorona daholo ny mpiasa tao amin'ny birao rehetrarehetra tao tsy aiza io ataondreo ka mila mihetsika mihitsy zany isika sy ny any amin'ny fokotany rehetra fa tsy ny eny amin'ny deuxième marière fa ny amin'ny rehetrarehetra any amin'ny birao amin'ny fokotany rehetrarehetra ny district ny ambanivohitra rehetrarehetra any eto ara misy ny ataony maika fa any ambanivohitra tsisy olona any tsisy pahita any de mba miezaka itsika tanora mba anaraka tsara ny any amin'ny birao any hoe inona ny zavatra tokony atao zao efa mihetsiketsika seny hoe amorony céléré moa ty filazy azy anina efa anina de manomana olona tsirairay zany tsika manomana ny olona azo antoka tsika mba anaraka tsara an'io fifidianana io zay no angatahantsika an'le fionan-doham-pirenena hoe mba anovana ny lisy-pifidianana sy ny anaraha-maso azy tsara de manentana tsika tanora aho mba anaraka an'izay fifidianana zay tsika ne tsy natao hoe tsy ho tian'ireo mpitondro ireo tsika na hoe tsy ho tian'izaniza fa samy Andriamanitra efa niteny hoe ny olona zay nataon'Andriamanitra ho tonga hitondra eo de efa natao ho lehibe atsika rehetra nefa kosa ny fijeriny tsy zay ny fijerika azy hafa ny fijeriny misy mizanatsindrinila zany hafa ny fitondraniny eo akaiky ny hafa ny fitondraniny ety avelany amiko zay tsy mety rehefa mpitondra ianao anao daholo na mpanohatra na ny eo an-tananao niza de anao tokony atao mitovy ny fitondrana fa tsy asiana hoe niatsy amena vatotsinjo amena atosika afamena
Voandroany ny androany zao no teny ambompo teny no mizara hoe ao ambyroapoko tanina ambompo ao mihitsy androany hoe mizara n'zany eninalina ariary zany hoe tosika efa meno zay moa hatramin'izay tsy mba mahazo nefa 4 taona moa za zao 4 taona ary ny asa teo amin'ny fokotany io mihitsy mivadika ny asa teo vice président io fokotany io fa de tena tsy mbola nahazo an'izany zay any aniko moa le mpitondra ao inay fa za somary miany zay ataoko hoe za moa vao 5 taona président ataoko an'izany mihitsy mbola tsy nahazo an'izany zahay nefany mizara foana fa za aloha tsy hoe zay ny mahasarotiny fa rehefa mitsinjony sy sahirana rehetrarehetra izy de efa mahafinaritra fa ny fahitako azy mbola maro ny tsy mahazo maro tena maro ka za eto de miteny hoe aza atao samy hafa re fa samy zanakareo zanaka ray daholo malagasy rehetra ka omeny tokony sahazao azy tsy vola paosinareo reny vola reny fa vola avany amin'ny fidy vola avany amin'ny volana européenne vola zay ka omeo ny anjarany ny olona rehetra za tsy mitady tena tsy mitady fa meo le olona mbola tsy nahazo be da be hitako de mangataka an'izay koa hoe mba mahaiza mizara za raha miteny eto tsy teny ho anahy fa ho an'ny hafa ny teny itenenako eto ho an'ny hafa mihitsy tsy ho anahy mihitsy ny ijoroako eto fa ho an'ny hafa de zay no mampitaiko sotranao lohany am'izay tenenao zay fa ivirenao kely le fantanina manalilira faralahy mikasika an'ilay hoe ianao to ny laza zao be deaibe ny olana samy hafa izay mianjady amin'ny firenena fa raha ny hevitry ireo mpomba ny fitondrana ankehitriny de hoe tokony mbola omena mandat efatra ny filoha ankehitriny ho anao manokana amiko aloha de za aloha de anisany tsy hovonina am'izany tsy vonina amin'ny ame mandat azy ary tsy ao anaty eritreritry tsony fa za matoko tena fa tsy ho lany tsony io ataovy ny fifidianana ataovy madio ny rehetrarehetra fa ho hitatsika eo ary manentana mpifidy rehetra koa ifidy satria arakaraky ny amaroantsika mifidy no azahoantsika vato be ho an'izay tokony ho lany eo ampahery azy ihany ko rehefa tonga ny valim-pifidianana ko amiko tsy matoky andreo tsony ary tsy hifidy andreo fa ny efa fantatrareo ny ho ataoko de zay zany fa miantso fotsiny aho hoe mahaiza mifidy mahaiza fotsiny mifidy zay anapiko kely an'izay aloha nidirana manalira faralahy fantanina manaraka matetika zany foana no ambara ary amafisinay ato anatin'ny sahila zao ny tsy fahatongavany rehetra manatanteraka ny adidiny de ny fandehanana mifidiny izy aniza safidinao de ino mahatonga an'izao firenena latsaka katerena ohatran'izao ary izay mahatonga an'ilay hoe reo le majorité marobe izay maro anisa izay tsy mamita ny adidiny tokony ataony no mapotika ny firenena ka tena teny ray aman-dreny angambo zany ary tokony raisitsika tsirairay makasika an'izay fanetanana am'resaka fahatongavana mandeha mamita dedidy amin'ny fifidianana izay raha fitinina moa ny afatra izay ventin'ilay vali teny teo nanaitra be anay miravavy am'izay hoe tena teny ray aman-dreny tokoa hoe zay moa hoe tena mianoka mihitsy mieno an'izany anatry ny zoky ray aman-dreny zany de ny hoe mahaiza mifidy zao mantsy ny zavatra misy mifandray am'le fanontaniako teo ihany izy ty sady hotoizako hoe anisan'ny mampalaza ratsy an'ity fitondrana tarihany Andriamatoa Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao ty ihany koa le resaka fampanantenana pokaty zay moa zany no avy de itsina raha olazaina fampanantenana pokaty zay ataon'ny filoha ary ny magaga de izao ny eo tsy tanteraka fa de mbola tohizany an-trano ny fanomezana fampanantenana vaovao ary etsy andanin'izay de anisan'ny mampalaza ratsy azy ihany koa le resaka fetifety sy oeraoera tsisy farany io moa zany de izy ny olona hoe tadidinareo tamin'ny fifanatrehan'izy mirahalahy mianaka Andriamatoa Filoha Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina tamin'ilay fandarana hoeny avy loha tamin'izany fotoana zany de zao nataon'ny président Marc Ravalomanana hoe kapokako nalaza be le fomba fiteny tamin'izay de hoy ny olona hoe zay zavatra hainao sy voafehanao ny kapokanao ka ho an'ity filoha ankehitriny ity de izay no lasa ataon'ny olona resaka hoe ny tena kapokany inge de ny fikarakarana fety ka tsy magaga raha reny ny zavatra mitranga fa ny zava-misy zany hatreto de hoe betsaka ny olona mbola voarebirebin'ire zavatra eny ary mety mahatonga ilay fahadisoana safidy araky ny resantsika teo hoe mahaiza misafidy ho anao manokana Ramatoa Bertine inona ny teny ho tenenao amin'ireo malagasy mety ataontsika hoe mbola matoky ary mbola voarebirebi ny zavatra ivelambelany tahaka ireny ny hitako aloha de maromaro ihany reo mpomba azy nefa mikifido efa
de vonina mihitsy hoe nanenina manana fanenenana zany amin'ny ividy azy koa za miantso foana hoa hoe mahaiza mifidy zay ihany ary reo zay tsy nifidy mbola averiko eto mihitsy hoe misy orata anarana mijereva ny lista tena ataovy za tongavana ifidy izay ihany ny tena tadaviko zay ampamaro isa ny falaniny zay tokony olany eo de tongava mifidy de ambiko koa zany hoe le resaka hoe fandanina asianina sy le fetifety ny fety eny azo ataony manao fety na iza zao raha tena tia fety tia mijery fety tia manao fety tia mihira tia manao an'izay zavatra mahafinaritra rehetra ataoko fa kosa andro any ihany mety afaly an'le fijerevana fety mety ampietiny fetsiketsehany eto fetsiketsehany aroa fa raha pitsy ianao anao inona mifety ianao androany raha pitsy ianao anao inona de izay no ataoko hoe mifety tsara fa atao amin'ny rariny sinitsiny ary atao amin'ny maizy azy keo ny fety fa tsy de ataotao foana hoe tsinjatsinjaka ery na am'izao orzao ny tsinjaka na am'izao fa atao amin'ny ara-dalàna mifanandrify am'le mahafety ny fety zay angambany mifety ianao androany fa rahapitsy volaninao miohaka miohaka ny volaninao rahapitso ary ty teny ty ty fehezateny ity ngamba ny mahafe azy tsara ny amin'ny hoe fitenin'ny ray aman-dreny foana lay hoe ny mahasoa aloha foany mahafinaritra fanteraka fanakianana be dehibe tamin'ny tambajora-tserasera farany teo koa Ramatora Soloery Bertina ny faneho-kevitra izay nataony ity pomba ny fitondrana ity nandritra ny ady hevitra nisy eo moa zany tao amin'ny TV Plus ny alahady lasa teo nilaza izy tamin'izany fa ny fiakaran'ny vidim-piainana sy ny délestage izay iainan'ny vahoaka de ireo fitondrana teo aloha no nahatonga an'izany fa tsy ny mpitondra ankehitriny efa fandre matetika koa zany hoe tsy avy amin'ny mpitondra ankehitriny foana ny olana fa avy amin'ny teo aloha satria ny amin'izany ny filazana zao farany teo fa hoe rehefa very ny volamena tao amin'ny ministeran'ny Renakibonitany dia ny tamin'ny fitondran'ny HVM no tomponantoka tamin'izany sy ny sisa be dehibe zay tsy horesantsika eto ahoana ny hevitra momba n'izany fanimpazana ndraikitra izany ny hevitra de tsotra fotsiny efa firy taona moa zay ny filoham-pirenena Rajaonary Mampianina no tsy teo hatramin'izay tsy hita hoe very le volamena tao ampandrinomby amin'izao fotoana zao ve vao hoe ho very angamba ataoko fa tsy fandraisana andraikitra zay ary izay koa le tsy fahaiza mitantana tsy fahaizana mitondra n'ity firenena ity mihitsy satria olona tsy vonina hitondra firenena mihitsy ireo olona tsy vonina mihitsy hoe anompo tanindrazana izany ve ho fomba fiasa amitsy koa ara de na ny constitution teo anatin'le lalàna amin'ny lalàna ny fidiny ary tsy mbola misy tanteraka misy hoe mbola commune tsy mahazo mera am'izao tsy haiko hoe firy mbola tsy misy mera zany ve ho constitution atsangana lalàna izy ny tena mandika lalàna ny mpanohatra sa ny mpitondra za zany eto de miteny raha lalàna tsy ta evoaka n'ity vavako ty kory zany lalàna zany aiky ny tandrina zany hoe lalàna zany na hoe tsy ao anatin'ny fitondrana lalàna na fahaizana lalàna fa aiky no mitandrina ny marina aiky no mitandrina sy mifehan zany lalàna tokony ataoko zany ka tsy voarany maso zany ny asa ataony tokony miala mety rehefa tsy mahay manaraka ny zavatra rehetrarehetra ministera rehetrarehetra ne zao misy zavatra fahotana dôly jereo ny ato amin'ny ministerany étrangère zao asa rehefa mbovova zay le olana tsy fa tsy de hitako loatra moa fa ohatrany hoe efa mifanaraka nefa tsy haiko asa hoe tanteraka sa tsy tanteraka ka izay nataoko hoe rehefa tsy vonina hiasa reo le ministra ireo tokony mba miala fa zay olona tokony havita azy no apetraka eo efa fantatra fa tsy mety de mbola eo ihany maninona raha soloana jerevana ny fahamarinana jerevana ny zavatra tokony atao efa firy volana firy taona ve vao hita hoe tsy eo le volamena fa viny eo de inona ny dikan'izay tsy fahaiza mitondra ny fahalalako azy aloha nidiranao kely amin'ny teny manaraka namana lera faralahy de ohatrany misy fanamariana kely tiako tenenina tsaroako tsara tamin'ny 2024 ny filoham-pirenena raha namory anireo pombazy tao amin'ny teny Mahamasina tao amin'ny palais des sports de teny tsara izy nametraka fantanina maromaro izy namana lera faralahy tsaronao tsara angamba ny reny misy fanjakana ve eto milamina ve ny jirama mahavelona ve ny karama sy ny fantanina be dehibe zay napetrany mikasika ny ambarany zany fa tsy fetezana de eto amin'ny firenena alohany nandraisany any fahefana zany fatany tsara fa
misy tsy fihetezana teto amin'ny firenena fa niditra izy ary tamin'izany fampanantenany de hoe tsy maintsy mandroso Madagasikara zay le izy tsy maintsy mandroso Madagasikara ozy izy a miainga amin'ireo olana be deaibe zay fanontany sainy tany anatin'ny propagande ankehitriny ny mpanohana azy miteny fa hoe ireo problema rehetrarehetra ireo a de efa tany amin'ny androny teo aloha indray ka marina be mihitsy ny tenin'ny vahintsika na manalira faralahy tena milasa miariary ilay tsy fahaizana amin'ny tantana manoloana zany ary tena hoe miaiky zany fiekekeliko zany hoe tena tsy mahomby zany satria ny fiekena fa hoe misy problème zany eto de lestage ndraitrarehetra tsy voavaha dia tsy fahombiazana zany fanekena sy fiekena ny tsy fahombiazana zany rehetrarehetra io moa zany tonga amin'ilay teny malagasy malaza hoe nitoko fitaka fa ny atao no hita ary be deaibe tsy hoe vao tonga atao anatin'le fitantanana ianao vao nalala hoe zao ny olana fa matontany sainao le olana de tonga ianao zany hitondra va olana tsaroky tsara Clémence Rarinirina ny faneho-kevitry ny vahintsika indray matoa Jean-Louis Rakotombota amin'ny heriny androany zay indresahany mazava tsara mihitsy ny hoe ao anatin'ny fotoana tsy maheo amin'ny fitondrananao ianao no mitazana de midiny fotony de mahita ny olana de mamola vola izay tsoakevitra sy vahaolana hoentinao rehefa ianao ny tonga eo amin'ny fitondrana ka ho tsarainy vahoaka sy ho sovaninao eo amin'ny vahoaka ny fetezana na tsy fetezana ny tolo-kevitra ao amana ny olana iny fa amiko raha nandray andraikitra ianao hitondra firenena de tsy tsapatsapa na andrakandrany zany akory ka tonga eto a vao hiteny hoe very ve le siramamy hivavany anina ny siramamy tao anatiny to lasa resa-jasa fifaniliana andraikitra le izy a ka io no mila sainina tsara de verenaka ihany ny teny Ramatoa Bertina Rasolohery teo hoe mahaiza mifidy ardinio tsara alohan'ny fidianana fa sokenda aitsako solavo ay amindra Clémence Rarinirina ndao toy izantsika ny fandaharana aloha iverenako kely lay resaka fitsidiana nataon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tany amin'iny faritra Antsiranana iny zao ny zavatra nitranga tamin'izay fotoan'izay voanare fotsiny ny pomba ny fitondrana hoe ho avy any amin'ny tapany avaratry ny nosy ny filoha Ravalomanana de nanomboka nandeha ny fanaratsiana samihafa nataon'ireo compte vaco izy ity moa de mampalahelo ihany satria lay endrika izy zany raha olona tsy maharaka de vao fitaka tokoa satria tohatra ny mody olona manohana ny filoha Marc Ravalomanana zany izy a fa lay ventikevitra avoakany de fanaratsiana sy fandranitana ady poko a filazana volokoditra sy ny sisa zay tena hitanao hoe fandranitana ady fiaviana de efa nalevy zany paikady voalohany zany aloha saingy tsy nahomby zany zava-misy de izao rehefa tonga tany Antoerana tany Antsiranana ny filoha Marc Ravalomanana de teo indray teo anivon'ny fitondrana vao niazakazaka nijeran'ireo mpiasan'ny secrène ry izy mianaka efa fantatsika tsara zany a le mpiasan'ny secrène zay nandoalika mitaraina ny amin'ny tsy fandraisana ny karama de inona ny zavatra natao nomena varitsinjo ireny olona ireny te hitodika aminao ary Ramatoa Rasolohery Bertina hoe ahoana ny fijerinao an'izany zavatra rehetrarehetra zany a zany ny zava-misy ankehitriny a eto Madagasikara tena ekeko mihitsy hoe raha hiteny foana hoe amin'le fiteny hoe makatahaka na copier-coller izy a tsy mahita tao fa ny ataony président Marc Ravalomanana foana no ianarany ataony izy anie nieritreritra fa le Madagasikara perinasa io no ho tiano alaina tahaka efa modinanao an'le IEM sy inona moa ty filazany azy ty nefa ny hatramin'izao tsy hita tsy tafatsangana zay IEM ataony tsy tafatsangana zay zavatra rehetra ataony lainga avadika azy de ovaina kely raha afaka pitso zao ndray ny lazaina roany ka amika ny olona tsy matateraka amin'ny vava ataony de tsy haiko miteny azy tsy haiko ao amin'ny soratra masina misy teny an'izay mihitsy fa tsy teny eto a hoe zao ny voalaza ao na izao a fa amika aloha ny olona tsy matateraka ny teny ataony indrindra fa na izaho zao ary tsy matateraka ny teny ataoko aleoko mijanona aleoko miala milevombelona ary angamba ho ihany tiako atao satria rehefa na ny zanako fotsiny na olona roa telo ary nanaovako promesy hoe zao nataoko anareo na izao nataoko aminao menatra misitry belona maika fa vahoaka firy amby roapolo tapitrisa tsy alova hoe miala mety amiko a tsy vonina nitondra ho areo tsy vonina nitondra reo fa le oeraoera ny aza ny mahafinaritra ny masina sy mahafinaritra ny vatany a ny tadiaviny fa ny tena momba ny vahoaka rehetra tsy misy a fa tena zao mampidika izy tena mampidika izy any Madagasikara zao tsy haiko milaza azy
za koa efa somary lehibebe ihany de hitantara zavatra betsaka amin'ny zavatra hitako tena efa maro ny zavatra hitako maro ny zavatra nyainako fa ny mpanao politika am'izao tsy mahay manao politika fitiavatena politika fitiavakavana tsisy afa-tsy zay politika fahalalana namana fa ny fiantrana ny miantra tompoko de ny olona tsy fantatra ao ny olona faran'izay mampalahelo anao no iantrana fa tsy ny olona kaiky anao hitanao na ny olona ohatran'izao ihany fa ny tena mampalahelo be da be ny mampalahelo e be da be za tena miasa amin'ny sosialy amin'ny fiangonana miasa amin'ny sosialy amin'ny fikambanana maromaro ihany mahita be da be ny zavatra tena betsaka e tsy araky ny tena moa fa ny tena tsy manana fa zay vita ihany no atao zay vita ihany ka za zany eto miteny doza hoe olona tsy vonona ny tondro reo e oeraoera ny tiany za tsy manao hoe tsy manao izy misy ny zavatra vitany sekoly hoe sekoly manara-penitra hôpitaly ve hôpitaly manara-penitra ny trano vita mpiasa tsy isy tonga hoe ity misy dokotera anampy an'le anokatra n'le hôpitaly manara-penitra ty misy mpampianatra anokatra n'le sekoly manara-penitra tsisy misokatra e ny trano vita tsara avy eo indray nefa vita kelikely mitritra vaky amiko zany le izy tsy amehana da ry mpitondra tsy amehana mihitsy ny zavatra ataonareo fa na raha mahazo tsy misy fa zavatra kitoto daholo ny atao iny amin'iny lalana vita eny amina iny ambompo iny zao nisy lalana vita any natao pavé tsy mbola nisy nitokatra tsy misy efa simba misy mahazo mandeha na izao de zao za mbola ty zao raha mahazo makeny fa mijery fa simba zavatra mbola tsy nitokanana simba zay nefa ny za tsy mametsy iny azy fa le olona ihany ko zany efa tsy vonona tsony hoe anana zavatra tsara fa efa simba ny toe-tsainy simba am'le zavatra hitany amin'ny tsaiky ny ilaza azy tsy misy matandrina tsony hoe tianeka volatsika ihany nanaovana an'ity tianeka volatsika ty apositsika ihany ny karakarana an'ity fa de manimba fotsiny nokitoto koa moa le zavatra atao de amitsy zany ozy hoe tena tsy rariny tsony le am'izao hoe tsy rariny ka miantso atsika rehetrarehetra fa na de zao fa fisakatsakanana ny mpanohatra zao ara hoe aneo hevitra etsy anao hevitra ro tsy avela tranony dada ihany ene leo a beoririka leo amin'ny magro beoririka dadany eny le BNRMDM nefa ahoana ny tsy avela hiditra tao le olona ahoana no mpitandro ny filaminana ny tonga voalohany tao zany eteny nahita teny mihitsy ary tena nijoro teo mihitsy ahoana mpitandro ny filaminana ny eo tranon'olona io laza ny préfet ry manome hoe ny mivoaka ny eo anatin'ny fefy ataonay zay aninazy raha ohatra misy mihoatra ny fefy ka ahoana no tsy navela hiditra tao fa izy indray ny tonga ny amina teo mampalahelo reny ary tena mampalahelo mihitsy ny any Dego moa de hita indray hoe anao redynamisation any a Dego i dada de mpitandro filaminana indray koa na avoaka amiko doza hoe fatahorana ny azy mibetsaka tena fatahorana amin'ny mpanohatra mibetsaka nefa tadidio fa reo mpanohatra reo ane tsy manana na fantsika anankiray hitsondromana olona na antsy anankiray hoentina hiady fa de ny tanapolo no entina miaramila sy gendarme sy polisy ve no ataonao loha laharana amiko zany de ampiasao koa ny aparatokonareo ry mpitandro filaminana rehetra tsy teny hoe iza na iza fa ampiasao ny aparatokareo e zay ampiasao ny feo feritreretanareo fa avy aminay vehivavy reo zay vehivavy tonga manatrika an'ireny fivoriana rehetra reny vehivavy otranay koa nray aman-dreninareo vehivavy otranay manana anabavinareo manana reny de mba jereo ny fiainanareo taranakinareo reo fa aza ny androany ihany nijerevanareo zay de sotra indrindra topoka miverenako kely ilay fanontaniana teo na manalira faralany resaka sika mantsy le hoe rehefa tonga tany antsiranana ny filoha taloha Marc Ravalomanana zay vao niazakazaka ny tolorana varitsinjo ireo
mpiasan'ny secrena zay efa ambolana maro mitaky hoe mba jereo momba anay de misy miany ihany any amin'ny Facebook izay hitako ohatrany hoe anyany matotra ihany amin'ny hoe so de tokony andeha koa ny Floravalomanana andeha anantona an'ireo mpanao lalana izay tsy voalokarama ny mpiasan'ny mpandanja fiara izay tsy mandry karama efa nitambolana maro a sy ireo rehetrarehetra izay manana olana de amin'izay fifanjakana zany mbo mihetsika farafaratsiny satria de lasa ohatr'izay foana le izy hoe mijery hoe nakaiza izy teo a nakaiza ny Floravalomanana de izay misy anazy no arahana zay zany ny zavatra hitantsika marina be ny teny vahintsika teo fa rehefa mitondra ianao de mila homme de parole olona toteny olona tena mitazona ny teny nomenao zay zany zavatra tena zava-dehibe tokoa ho an'ny olona zay tantana ny firenena fa resantsika kely eto indray manomboka eto Ramatoa Rasoel Albertine ny mampikambana anao ao anatin'ny antoko team ianao moa de fantatry ny maro amin'ny hoe neny fara Bertine maro ny antoko misy eto amin'ny firenena fa ianao de nisafidy hoe ny antoko team no idiranao ary hatramin'izao ianao de mbola mijanona amin'izany mahavivavy team manao izany ary mbola ifikiranao hatrany zany toerana mampikambana anatin'ny vehivavy team manao zay inona ny antony mahatonga an'izay safidy manokana ve sa hoe inona ny tena maresy lahatra anao ny safidiko aloha de efa tokana hoe tena safidiko mitokana mihitsy zany a ny idirako tao de ny anarahako azy a ny zavatra nataony Marc Ravalomanana ihany koa hitako fa tsara hitako mihitsy ny nendoany tena hitako mihitsy tena hitako de zay no ataoko hoe narahako atsakany sy andavany mihitsy tany nanamiazana indray nalaela ny foko tamin'ny 2009 tena hoe toena mihitsy satria nahita an'le boky mapy reny navoaka ny dorana namidy 200 namidy 200 namidy herany isan-dalana io le mapy nefa raha mijery an'iny mapy iny ianao mamaky an'iny hatrany voalohany ka hatrany farany angamba ataoko fa na ianao mamaky fotsiny de efa mahita hoe mahavita zavatra de amiko zany hoe zavatra iny mapy iny mihitsy ny tao anatin'ny lohako zany hoe tena nanarahako an'io fa raha tamin'iny 2007-2008 iny ene no tena tafajoro tao i Marc Ravalomanana efa taiza Madagasikara ohatran'izay maitso noho izao zavatra hitako maitso eto zao efa maitso nafinaritra mihitsy angambany fa saingy tamin'ireny moa na ny lalana raha hoe ny lalana tsy azo hoanina n'izao ary za zany a tena miaiky fomba fiteny le hoe miaiky tena miaiky ny dada tena miaiky ny dada mihitsy satria raha ny zavatra nahazo azy tamin'ny 2009 tsy roa amatany nefa ny mbola io izy eo ihany ie anisany zazo mihitsy no mitomany tena mitomany zany hoe tsy afaka makaiza moa fa de isoroko an'Andriamanitra va ny alaheloko nataony mba afakafaka eny ihany de zay ny tsy afoizako azy mihitsy ary tena mbola ao hatramin'izao de ny angatahako amin'Andriamanitra koa de ny avelona ahitako ny fehefaranto Madagasikara ty hoe aizany misy any Marc Ravalomanana satria izy ny tena tohanako za zany eto de tena manoa anazy 100 isan-jato izay betsaka ny zavatra vitany betsaka ny zavatra namenina ho an'ireo ankizy kely tany ambanivohitra ary zao de misy mianatra ny fandraisana zaza anina nefa copie-collé copie-collé any dada fotsiny alaina tahaka fa mody afenipenina any amin'ny zavatra atao rehetrarehetra mandeha ty de mody mandray zaza ery ana de mba mody mitrotro hitako daholo reny fantatry fotsiny hoe makatahaka ny dada fotsiny tsy hitovy amin'ny dada mihitsy ianao naoviana hafa ihany ny olona lehibe efa nahay nitondra ary dada efa mahay efa fantany mety sy tsy mety ainy no mifona tamin'ny vahoaka ainy no miteny hoe mbola vonina anarina ny Madagasikara de amiko apetrako amin'Andriamanitra mihitsy ny fidokiko sy ny fonoko fa tsy maintsy ho tafaverina eo dada Marc Ravalomanana amin'ny 2023 de zay mihitsy no angatahako hoe mba hahita azy eo amin'ny toerana indray zay angamba ny teny anao teo hoe manao copie-collé de ie satria misy an'ilay tamin'izany fotoana nisy ny fanafarana omby vavy be ronono de nanaraka tokoa ny fitondram-panjakana fa dia omby vosotra no nafarana zay zany aloha ny zavatra hitantsika tamin'izany tokoa nisy an'ilay resaka hoe ny lalana tsy azo hoanina amin'izao fotoana izao tsisy tsy mitaraina ny rehetrarehetra zay mampiasa ny lalam-pirenena
ary farany teo na Madagasikara zao voavany amin'ny RN2 iny a de tena hoe vakivava angary zay ny ankalazana anazy a hoe tena ratsy loatra le lalana sady reraka no mandeha amin'le lalana no tena hoe feno lavadavaka lasa lalana vita ao anatin'ny adiny enina adiny fito taloha lasa atao adiny 13 am'izao fotoana zao ka de makahery an'ireo rehetrarehetra zay tsy maintsy mandeha amin'ny lala-pirenena moa zany satria zay koa le fivelomana fa marina tokoa fa tamin'izany de nirairaina fa ny lalana tsy azo hoana ay ny lalana zany a tena mivomarina ankehitriny fa lalandra mampifandray a ny firenena firenena ray manontolo ary maelatsiny namana lifa fa tia teny mafy ianao fa raisiko farany teny ianao mantsy teo namana ramatoa rasolohery hoe tsy mbola mety tsy ahoana moa zany hoe tsy mbola hoela indray zany tsika vao tafaverina amin'ny teo aloha ary hoe tsy hoe tamin'ny 2007-2008 raha tsy nisy ny fanonganam-panjakana fa lasa lavitra isika fa zao tsika zao raha ny antotanisa farany sy ny fanamariana farany ataon'ny mpamatsy vola de hoe mila 70 taona any tsika vao avita anenjika any Rwanda izay niaina adiboko nisy génocide tany an-toerana tamin'ny fotoanandro tamin'ny 4 any amin'ny 70 taona any tsika vao mahavita anenjika anazy tena enjana be manao kajikajy tsotsotra eto de hoy hoe firy taona zay no ny ainan'ity Madagasikara ty raha iresaka fotsiny tsika nanomboka ny taona 2004 hatramintsika amin'ny teny zao firy taona de taiza ny fandrosoantsika tsika tsy nisy adiboko tsy nisy inona de mampieritreritra le izy nisy sary nizarain'ny olona atao anatin'ny tambajotra ny amin'ny hoe hetsika sy fihetsiketsehana ataon'ny filoham-pirenena Rwandais ny amin'ny tanjony ho amin'ny 524 de ny fahaleovantena ratsakafo fa misy asa takina ao ambadika izany ary de tena nampatsiaro be ahy mihitsy ny fotoana nitondran'ny filoha Marc Ravalomanana izy io satria raha tadidinareo tena nidirana an-tsehatra mihitsy lafin'ny famokarana zay hananantsika fahaleovantena de miresaka moa teo neny Farabertina zay no afantarany ao amin'ny antokotiko Madagasikara azy hoe tena mifono manontolo mihitsy hoe tena miandrandra mafy niverenan'ny filoha Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana fa izany zavatra zany hatramin'ny antokotiko Madagasikara mihitsy fa tsy izy irery no efa tena ambolana maromaro zay no efa miomakomana ary mijery ny paikady rehetrarehetra amin'ny fomba ahafahana miatrika an'izany fifidianana zany satria ny tanjon'ny antoko rehetra tanjon'ny pikatroka toa ny vahintsika de ny famerenana indray ny filoha Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana ka de ahafahany manohy an'le fampandrosoana mampalahelo moa zany zao tsy hoe teo amin'le teboka nijanonana izy no anohy fa de nisy teboka niemotra be deabe aty zany de mbola miverina amin'ny point 0 zany aloha vao afaka iroso aty amin'ny +7 tamin'ny fotoana izay nialany teo amin'ny fitantanana indray zay moa no etaeta sy fanindrina tokoa niverenan'izay ary tsisy afa-tsy ny fifidianana madio sy mangarary ihany ny antoka ahazonan'izay tsy anotantsony aho hoe aminao ve zany vina sy fikasana azy tanterana tsara ny fiverenan-data fa amiko mazava be le resaka teo hoe zay no ezaka ataon'ireo mpikatroka eo anivon'ny antokotiko Madagasikara mba iverena ny filoha Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana tsy atsatsetsatsiaritra ihany iny Clémence Rarinirina fa maiko anao ny fanontaniana manaraka ya amara-parana ny resadresaka tsika satria fa lasalasa ny fotoana ntsika sy ny tenako sy namana lira faratra fa mbola no fanamariana kely ihany ny amara-parana antsika fandarana amara-parana ny firesadresaka amin'ny vahintsika ny lohateny fandarantsika moa zany efa diso fantatry Ramatoa Rasolohery Bertina isaorana an'olo manaraka anay foana matetika tsy tapaka mihitsy makasitraka anao zany tena fidèle amin'ny fijerena fandarana averiko ny lohatenin'ny fandarana sahila zao ny teny filamatry ny antokotiko Madagasikara tamin'ny fanamariana ny faharoapolo taona izay mbola mitohy mandavataona namana lelira faralahy de hoe mino sahia ary mijoroa eto ary ny fanetananao zany satria marina ve fa nanipinipy teny ihany ianao tao anatin'ny fandaharana teo fa ny zavatra hitantsika mantsy zany raha de fitinina ny zavatra andresana de hoe tena miaina ao anaty fahalovana ny firenena ary tena mila mijoro tokoa ny rehetra vaovao ny voakandroany zao ny resaka tsika teo ny resaka hoe tsy mandray karama ny atsy ny arosi ny sisa fa de voandroandray mivoaka gazety fa de hoe 9 volana mbola tsy nandray karama indray ireo mpiasa ny kraomita malagasy miaina ao anaty fahalovana ho eo teo ny firenena inona ny teny entinao anetanana ny olona rehetra manoloana indrindra ny ilay teny filamatra izay no safidinareo anivon'ny tiko Madagasikara ny amin'ny hoe minoa sahia mijoro i président Marc Ravalomanana moa de efa fomba fiteny le hoe mino fotsiny ihany de le mino fotsiny ihany iny
fomba fiteniny mino fotsiny ihany fa ny ezaka zany a ny ilaina satria raha ino fotsiny ianao nefa tsy ezaka anyetsiketsika ny any amin'ny fototra rehetrarehetra any any amin'ny fikambanana rehetrarehetra any any amin'ny vahoaka tsy mandady arina tsy malala ininona mila hoentanina daholy mila ho atoro mila entina mihitsy hoe andao anaraka an'le teniny dada manao hoe mino le finoana nefany a tsy maintsy arahana asa de zay le hoe mino sahy de le sahy ndraiky io eto de ataoko hoe sahy mandray andraikitra sahy manao zay apiety ny fiainana rehetra indrindraindrindra ny fiarahana sy ny fifankatiavana ny mijoroa moa de efa hoe miseho zany mijoro foana amin'ny zavatra rehetra tokony atao ary anaraka ny toromarika zay efa misy ao amin'ny fikambanana moa misy toromarika tsara ao tena misy disiplinina rahana ao misy be da be ny zavatra atao ao de izay ny ijoroana zany hoe mino sahy mijoroa de ho arahantsika araka io teniny dady io a ny fomba fanetanantsika ny vahoaka rehetra any amin'ny rehetrarehetra any zay nga nkasitranaelatsina manalira faralava tsy hitako ny tenenana an'le terme fa miaino anazy miresaka eto miaino vahintsika androany tena ina re ny tenenana azy amin'ny teny gasy ifonako fa tsy haiko mandika anazy admirative tena hoe mankasitraka tsy haiko le tenenana anazy fa tena mahita hoe renim-pianakavianoatra ny Ramatoa Solo Albertina hatramin'izao mijoro izy ny amin'ny hevitra izay hitany fa mahomby tsy ho anazy fa ho an'ny mpiarabelona aminy zay le fitiavan-tanindrazana ary tena mendrim-pidirana zany ny Ramatoa Solo Albertina ary mankasitraka anao mihitsy ny vahiny tato anaty fandarana satria tena ilaina ny olona ray aman-dreny tahaka anareo hitarika ny tanora satria ny tanora ny amin'izao ananana ny tanjaka fa ny tahotra indray ny lasa tonga aloha tsy manana an'lay fahasahiana tsy manana an'lay finoana nefa ny rehefa manao fanehoan-kevitra ny anivon-tambajotra tserasera dia mailaka be mety manakambara be dehibe fa rehefa tena aneo an'le hevitra hoe tena tsy zao tokoa ny zavatra tsy rariny de matahotra ka tokony tena mendrika alaina tahaka Ramatoa Solo Albertina na manalera faralahy ny amin'izany fijoroany zany hoe raha jerena amin'izao taonany zao mbola mijoro mbola tsy mijanona maneho hevitra tsy mijanona ny mitolona ao nataoko anaty farangisosana satria faranteo zao izy de niteny fa hoe mbola tonga teny be horirika izy firifiry nefa ny olona zao mety nijanonjanona tany trano nitazatazana sy ny sisa fa izy de tonga teny be horirika nanehoany zany fitiavan-tanindrazana zany fantatro fa tsy aritra ao mihitsy tena velako iteny malalaka mihitsy ianao Clémence rariny irina fa izy ity moa tsy ny fandarantsika koa tena hoe fiainana io fa tsy endrikendrika ivelany superficiel natao afinaritra fotsiny satria teo am-panomanana zao fandaran'izao zay mirahavavy de tena variana tokoa mijery any vahintsika Solo Albertina hoe ohatra ny mahita anay mirahavavy ny amin'ny taona maromaro any irina any raha sitrapon'Andriamanitra velonaina satria zao tokoa le izy tsy ampy ny fitenenana fotsiny ary ny olona tsy nandraindraikitra de tsy manana zo imenimenina ny amin'ny vokatra tsy mety rehefa avy eo fa raha misy andraikitra fantatrao tandrify ianao tokony atao de ohatra mivaingana azy tsapahitana zao atao ndray aman-dreny zao ho anay mirahavavy nandray be zay teto mino zay fa nandray be dehibe ohatra zany ihany koa ianareo ary raha hevitra aminay mirahavavy melohan'ny idiranay amin'ny tapany farany kely amarananay an'ity fandarany ity isotra sy ankasitraka fa tena teny ndray aman-dreny tena lesona afatra goavana ny finosony fivahiniana ny Ramatoa Solo Albertina fantatry ny maro anivony antokotiko Madagasikara hoe neny fara moa zany faly zay niaraka taminao ary de tena misy tokoa ny toanao manantena fa mbola isy ny fotoana manaraka afahana miaona tao anaty fandarana indray tompoko de ianareo mirahavavy ihany koa no tena isorako ny fidy ho tonga teto zako moa akitsy-po tena akitsy-po mihitsy zany ny atongavako de iteny mihitsy hoe mahaiza mifidy rakizy zay ihany tena mahaiza de aza miala amin'ny fahamarinana aza miala amin'ny fivavahana mivavaha foana indrindra ho an'ity tanindrazantsika ity tena tany men'Andriamanitra ho antsika ty Madagasikara ty za mpandeha retany velany tany nandritra ho 4 taona tsy tia vary avy any an-dafy tsy tia vary any vary aty ihany ny tiako tsy tia mipetraka any
Zafikelyko ny zanako misy ihany fa andana ho anareo mandeha any fa za eto ihany tsy foiko ny tandazako de anyko na ho an'ireo ankizy mianatra miasa be da be ny zafikelyko mianatra miasa any miverena ho anareo fa tsy ilaiko manambady vazaha fa miverena eto Madagasikara fa tsisy mamy ohatran'ny vary eto Madagasikara verena mihitsy fa aza mijanona any de amiko ho an'ireo tapim-pahaizana rehetra ka mandehandeha hoe mitady fahaizana ny velany any aza ry na any amin'ny tanin'olona any ny fahaizana ento miverina eto amin'ity Madagasikara tika ity ampandrosatsika de zay no mba angatahako ho an'ireo avaram-pianarana rehetrarehetra voto Madagasikara zay angamba no angatahako aza vela hoentin'olona parazara ny firenena raika izy fa mba mitady zay mahasoa ho an'ny tanindrazana atao rehefa tonga eto ka avy mianatra fa ny velany any betsaka ho areo olona tady fahaizana ny velany any manitatra mijanona any aza mijanona any fa miverena eto anasoanto Madagasikara malalatsika ity ary ny rina ary inoko fa hanampy an'izany ianao rehefa avy eo satria eny zany zao de ohatry ny avy de tena malaky be ilay fiazakazahan'ny toetra raha avy de Ramatoa Christelle Vira tanana vonjimaika any Amponja no hita raha ny fantatra sy rea loatra eto de hoe taon'ny 20 septambra raha tsy diso no hiakatra fitsarana zany raha zany hatreto anefa ohatra ray fotsiny no raisiko de averiko amin'ny Clémence Rarinirina ny fanohizana azy hoe ny teo anivon'ny mpanolotsain'ny tanàna ange Ramatoa Clémence Rarinirina zay mpanolotsain'ny tanàna loha lisitry ny RK teo anivon'izany commune zany inge ka efa ny 7 jona izy zay Clémence 7 jona taona 2024 no nametraka fitoriana pajy 410 310 makasika andreo zavatra rehetrarehetra tsy fetezana amin'ny fitantanana ny tanàna sy ny fitondrana zany be ny tanàna zany fa mandrak'androany mbola tsy nahitana toy izany resaka izany etsy andanin'izay be de be ny raharaza hitaraina ny olona ka rehefa tsy eo anivon'ny fitondrana reny olona reny na tsy namany mpitondra de tsy misy toy izany resaka fitoriana izany fa ny magaga de vao mitsombilana kely ny zavatra ataonao be de be ny ohatra azo raisina na ny pouce inversé na ny mbola iresaka lavalava kely rehefa avy eo hoe hoe ilay fitondram-tanila mihitsy hoe rehefa misy olona tsy mifanaraka amin'ny saina sy eritreritra ve zany de azo avy de ampidirina Amponja avy hatrany anaovana fiampangana tsy marina indraindray tsy voapirofo akory aza raha resaka hafa sika zay mbola idiran'ny Clémence rehefa avy eo fa hoe ilay fitondram-tanila ilay mizana tsindrinila ao anatin'izay mihitsy no asianay tsindry teny kely etỳ ampamaranana ny fandarana Clémence Rarinirina marina mihitsy zay namina lira faralahary mampalahelo ao anaty lizo de hoe marina fa tsy hiditra amin'ny resaka fontsika fa zavatra hita aloha satria tsika sianao samy nahita ilay vidéo na zanaty zany amiko ombako manana ny zavatra nytenineniny mikasika ny hoe rehefa mitantana firenena ianao manana andraikitra ambony mahaiza mitondra tena zany kosa aloha tena zavatra universel angamba zany zavatra zany satria tsarotsika tsara nisy any vaovao tany ivelany tany momba ny raharaha Bill Clinton resaka Monica Gete zavatra ohatran'izany ane ka tena naiky nampiongana ny filoham-pirenena ary amiko tsy hiditra lala hoe inona ny teneny izy nolazainy fa manao an'izao fa ny teny izy hoe rehefa manana kosa andraikitra ambony mahaiza mitondra tena ombako manana tsisy madiso an'izany zay indrindra ka raha zavatra fanehoan-kevitra ohatran'izany nolazaina fa fanalam-baraka dia iny fa hidirana Amponja vonjimaika kanefa ny etsy andany hitatsika nalaza be farany teo misy olom-bavam-bahoaka sady manala baraka olona milaza manonona anaran'olona mihitsy milaza fa ireo olona ireo ny tomponantoko mifanakorontanana tao anatina fiangonana anankiray misy minisitra izay manana andraikitra eto amin'ny firenena miteny fa misy olona izay nitononona anarany mihitsy nitondra groupe rana anankirotana ary etsy andaniny zany dia mbola lesy olom-bavam-bahoaka teo ihany mbola manao karazana ataontsika hoe fanehoan-kery amina tompona andraikitra eny anivon'ny fokontany manao zavatra be de be nefa nijerena fotsiny zany zavatra zany fa ny olona maneho hevitra dia tsy salasalana mihitsy ary marina be ny teninao teo vetivety kely mihitsy de tonga de any Amponja zany zavatra misy eto Madagasikara ary zany zavatra zany de tsy azona ekena ary zay zao zay sy namana lira faralahy de efa isany misedrany zany fitsarana izany namana lira faralahy indro ny tenako intsivy mikasika an'izany ary tsy afaky ny anginy zahay manoloana an'izany amin'ny hoe tsy tokony asiana tombo sy ala fa tokony rehefa
lazaina fa fanalam-baraka de rehefa tsy sasiana ndray de aza sasiana daholy ary rehefa sasiana de miaraka sasio daholy fa tsy mety zany a ny zavatra tahaka zany ary miresaka zao atsika resaka pousse inversé eto tiako idirana mantsy satria malaza be tsy resaka famoronana dosie ty voamalo zao no nahazo ny didy ny ilay ramose nanao an'ilay hoe pousse inversé de avy eo lazaina indray fa hoe finalement izy kay nanakorotana ny cortège nanakatsakana ny cortège nisy fotoana izy lazaina fananopa tsy fantatra tsony hoe inona ny marina ohatrany hoe taingitaingainana zavatra toerana toy ilay fiampanganantsika zay indrindra tsika zao tamin'ireny fotoana reny lazaina fa hoe nareo ny teny ohatr' zao i actionnaire rakotra be vetivety eo indray lazaina fa nanopa varararaky nareo lasa ohatran'ny fomba fanao le izy am'reto mpitondra reto mampalahelo zany zavatra zany mpitondra sy ny pray tendro aminy moa zany zay ny azo ilazana anazy de zay mampalahelo zany zavatra zany ary zany ijoroanay androany miteny hoe tsy mety kosa ny zavatra tahaka zany ary itenenanay ny amin'ny hoe eny iza moary ohatrany indrana kely tenin'Andriamanitra hoe zay tsy nanota taminareo no aoka itorabato azy fa raha resaka fanalam-baraka tompoko tamin'ny andro ny teteza mita tamin'ny andro ny ministra io izay foniny manentana fandaharana taky ninona moa fitarainan'ny olona taky ninona nefa hoe fitoriana mihitsy natao fa rehefa iza dia ampidirina ponja rehefa iza dia jerena fotsiny zany ny zavatra ndeha atao hoe resahanay atao anatin'ny fandaharana androany hoe misy zavatra tsy rariny kosa ka tsy maintsy resahana zany zavatra zany ary de eto sika de raha ijery sy tazana indray amin'ny mponina rehetrarehetra Antananarivo sy ny vahoaka izay mahity fandarana ity Clémence Rarinirina hoe atraiza indray no fiafarany ny fitoriana izay napetraka ilay président Pokotany mahakasika ny fanapara-pahefana raha zay no azoko ilazana azy fampiasan-kery satria dia fanambanana tamin'ny antsy sy ny basy moa zany raha ny zany moa tsy izay mirahavavy ny vao manambara azy fa sady niseho tamin'ny fahitalavitra zany nisy ilay nivoaka tamin'ny tambazotra de ijery tsika hoe aiza indray ny hafarany ireny fitoriana napetraka rehefa olona tsy eo anivony ilay mpitondra no mitondra fitoriana tahaka ireny averinay ihany hoe ny any amin'izay teniny tsirairay tsy manamarina na mandiso izay nilazain'ny ramatoa Christelle Vira zahay fa izay tsy pihana mazava kosa dia ny hoe aleo tsy misy mizana amin'ny tanila matoantsika mametraka ny sary mizana mitovy eo amin'ny fitsarana dia veriko fa napetraka ho manam-pahendrena sy hitsara marina zany rafi-pitsarana eto Madagasikara zany ary efa takina sy angatahana irina ombeny moa nisin'izany hoe fitsarana maly eo tena tsy miankin-doha izany fa dia hiara ijery isika eto ary dia aloha ny tantara no hitsara sy hamaritra izay zava-misy marina eto amin'ny firenena fa na hoela na hoaingana na ny mpitondra na izay mijoro eo anivony fanoherana amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy mbola hisedra ny vahoaka amin'ny alalan'ny fifidianana ka dia aleo ny atao no hita dia aleo ho tsarainy tantara sika rehetra fa hoy izahay manokana izay mirahavavy manoloana ny raharaham-pitsarana efa natrehanay sy ny zavatra mafitsapanay niatra taminay dia miray fosy mampahery ny Christelle Vira amin'izao zavatra miatra amin'izao ary dia mangataka amin'Andriamanitra koa moa mba hijerena azy manokana sy amin-drana fony amin'izay mety hoe tsy fahatanterana araka ny teny Clémence Rarinirina teo hoe ianao ny raha manondro olona anankiray amin'ny tanana iray sao dia ny anankitelo manondra any aminao ka tokony andiniana tena sy eritreretina ihany zany rehetra izany zay no resako kely fotsiny koa hoe amin'ny 20 septembre zany no voatondro fanatanterana ny fitsarana azy satria hiakatra fitsarana amin'io ny tenako sy ramatoa Christelle Vira zany samy hiakatra fitsarana satria hiakatra amin'io ihany koa ilay raharaha izay nisamborana tery akoron-drano tery nanaovako fanamarihana moa zay tamin'izany hiakatra tamin'ny fandarana miara-manonja hoe tamin'izany fotoana ny teny hoe miala ny be ny tanàna satria no iretoreto fandikan-dalana be dehibe reto izay tsy nafenina tamin'izany fotoana lazaina fa manonga-panjakana nefa ny namana rakiki zao miteny hoe be dehibe koa ny fandikan-dalana izay ataon'ny filoham-pirenena fa nitsaka sanalaam-panorenana miala ny filoham-pirenena dia ohatrany tsy maninona ihany fa rehefa inona dia maninona ka zay mantsy le tiako atongavana ny amin'ny hoe iverenako amin'ny teny namana lili hoe rehefa iza dia maninona rehefa iza dia tsy maninona zay zany ny zavatra misy mampalahelo ny zavatra mitranga tahaka izany namana lili rafaralahy lasalasa ihany adiny ray sy 7 minitra 10 minitra eo zay ny raha tsika tato anaty fandarana na izany ary everinay sy antenanay fa nafinaritra anareo ny fandarana nisy lesona be fandarana nafahatsika ny fampizara ihany koa ka dia alohan'ny amaranana sy anakatonana tanteraka ny fandarana adiny foana fa ifonana be dia be ianareo no mangataka an'ilay kopatanana kely dia ankasitrano ny mpanaraka ny fandarana na ny eto Madagasikara na ny eto Antananarivo na ny any ivelany kopatanana manokana ho azy mivady ilay mandeha
efa mesazy amiko foana avy any Antsirabe any dia tena tsy adino ianareo mankasitraka indrindra ary voaray ny teny fampahirezana rehetra dia angatantsika moa zany ny ahavelonainantsika rehetra angatana amin'Andriamanitra ny tombonandro mbola ahafahana manompo sy manao izay vita araky ny afatry ny farabertina teo ho an'ity firenena malalantsika ity. Meko ny Clémence ny fanakatonana tanteraka ny fandaharana. Ia dia no kokoa kely koa namana lira faralahy alohan'ny anakatonaka fandaharana kokoa kopatanana ho an'ireo ponina ho amin'ny fokotany lava itsiny any amin'ny commune Nosy Ala satria misy fetin'ny taranaka farany teo dia tonga tany zahay dia ry zareo tena mpakafy antsika namana lira faralahy dia nangataka ry zareo mba kopatananao zahay kopatanana ho anareo rehetra izay ponina any amin'izany fokotany izany dia kokoa farany ho an'ireo taxi satria ho avy ny fivorimbe ionatsika amin'ny zoma ho avy zao fa ny zavatra mahazo atsika dia tena tsy mora ry zalahy dia manatena ionatsika raha sitrapon'Andriamanitra raha kinina amin'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra amin'ny zoma ho avy zao dia manao kokoa anareo rehetrarehetra dia mankasitraka ny faly ary vony marina izay izay mampita ny sary sy ny feo tany amintsika tamin'ny tialina ity sy tamin'ny fandarana rehetrarehetra izay nandidy eto amin'izay ila zao sy eto amin'ny MBS rehetrarehetra moa zany ankasitrahana izy dia mametraka ny mandram-piona ho antsika rehetrarehetra